Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo ny zanabolana misesy hatrany ny fandalovana rindrao natao atsimo ny Madagasikara tokony dia mbola miverina maina tanteraka hatrany aloha ny andro any saika manerana ny nosy any amin'ny asabotsy any hoany no mety misy ny anticyclone mandalo ao atsimo ny nosy ao vokatray dia mazivahana kely indray ny avaratra azy ny firina ho an'ny ilany avaratra atsinanany Madagasikara iny midina ihany koa ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina ary dia ibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy mety hisy ny zavona ho an'ny avoatany indrindra moa zany ny faritra avo manakaiky ny tendrombohitra ny tena mety ahitana an'izay zavona izay ho an'ny rapiso tolakandro mitoy hatrany ny masoandro be mibalika ho an'ny eran'ny faritra ankoatra ny any mitapany avaratry ny nosy izay mety andrahona amin'ny tsitokotoko ny faritra sofia sy analanjorofo ary ny faritra sava ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany kosa raha ny ambany indrindra tafidina hatrany amin'ny 4 degré celsius aloha zany ho ny faritry vakinankaratra ny ambiny kosa raha ny avoatany zay dia manodidina ny 13 degré celsius ary ny ambony indrindra dia manodidina ny 4 degré celsius eo zany ho an'ny avoatany ny any andrefana mijanona mafana tanteraka hatrany aloha ny morontsiraka satria dia 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana izay mety mahatratra hatrany amin'ny 5 degré celsius zay ho an'ny atitan'ny faritra betsiboka ho an'ny andron'ny zoma mitoy hatrany ny masoandro saika manerana ny nosy ary ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana ihany no mety ahitana rahona amin'ny tsitokotoko indraindray ho an'ny faritra analanjorofo sy ny faritra sava ary any amin'ny faritra atsinanana ny maripana avovinavina amin'izay andron'ny zoma izay dia milatsaka kely aloha zany maripana ho an'ny avoatany indrindra ho an'ny faritra analamanga sy vakinankaratra fa mijanona ho 20 degré celsius zay ho an'ny faritra matsiatra ambony any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy tsy dia misy loatra ny fiovana goavana ankoatra ny any amin'ny morontsiraky ny faritra anosy izay milatsaka hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana avovinavina raha ny ilany andrefana kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana amin'izay andron'ny zoma izay hatrany amaranantsika azy ny andron'ny sabotsy mbola mitoy hatrany ny masoandro saika amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara manontolo fa manomboka mety hisy ny orana malefaka any amin'ny faritra sava sy analanjorofo ary faritra atsinanana ny tolakandro ny andron'ny sabotsy izay hatrany mandraondraona ny andro an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany avoatany raha ny maripana vovinavina mifandraky amin'izay dia milatsaka hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary tafidina hatrany amin'ny 17 degré celsius kosa ny morontsiraka atsinanany nosy ny any andrefana tsy dia misy ny fiovana mijanona ho mamay tanteraka aloha zany amin'ny ankapobeny indrindra ny morontsiraka izay ny météo tsika tamin'ity an'ity raha pisika manaraka